Miaraba antsika rehetra mpiain'ny radio Azy dafa ahoana amin'izao andia mpianarana soratra masina izay rahantsika mandritra ny herinandro izao. Manana ny loha hevitra hoe dia ho izany tokoa ave. Inona no asehon'izany loha hevitra izany? Inona no tian'izany ambara amintsika tsirairay avy? Iaraka hamakafaka sy hianatra izany isika ary andalina izany ao anatin'ny herinandro, kanefa mialoha izany dia handeha isika aloha hivavaka. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra zanaka, miantso anao izay ankehitriny satria ianao no nahatonga anay izy ary afaka mijoro eto androany. Hiara hianatra ny teninao izahay hamakafaka, hitondra teny fampaherezana. Andriamanitra, meteza hikasika anay amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay efa nirahanao hidina ety ambonin'ny tany, mba hiantso anay rehetra hiakohaka aminao. Koa hatreo izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izany tokoa ve? Inona no tian'izany hambara? Tantara iray no isariako sy isintomako ny eritrerintsika amin'ity atoandro hariva ity, ahafahantsika rehetra mahafantatra izay tian'Andriamanitra ho fantatsika indray androany. Rehefa avy tany am-pianarana ny zazalahy kely anankiray 10 taona dia niteny tamin'ny reniny manao hoe tsy anatra intsony za mamo, vezaka be ny saiko, reraka fotsiny aho mandeha makany, tena tsy misy dikany ny andehanako any e, tsy mahasoa ahy izany. Taitra sy nalahelo reniny raha naheno izany ka nanao hoe fa maninona anaka no miteny toy izany ianao? Nahoana no izany ny fanambaranao? Dia namaly ilay zaza hoe izao no ambaran'ny ramose anay mama. Hoy ramose hoe ny olombelona dia nipotra tamina bibikely anankiray, kely dia kely ary ny alehibe, dia niova endrika izany ka tonga biby mandady, niova tsikelikely ka ny alehibe hatrany any ary lasa rajako, ary avy eo dia niova olombelona. Mama, raha izany no izy tsy te hianatra satria sao dia miova zavatra hafa eo indray aho. Sao dia miova zavatra hafa ka reraka fotsiny ianao mandany volany amiko, fa aleo za hitsahatra tsy hianatra intsony. Dia namaly azy ny reniny nanao hoe zanako, nga adininao ny teny eo amin'ny soratra masina izay milaza toy izao manao hoe nampahery anao amin'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsarovy anaka fa ny soratra masina dia miteny toy izany aminao, nampahery anao amin'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa malala androany isika dia anaraka lohahevitra na lohateny anankiray ao anatin'ity andeham-pandarana ity manao hoe ny fiandohan'ny olombelona, fiandohan'ny zavatra rehetra ny marimarina kokoa. Inona no aseho na lazainy izany toe-javatra izany? Maro amin'izao fotoana izao ny fikarohana ataon'ny zanak'olombelona, ary lazaina amintsika etoana fa anisan'ny andaniam-bola be indrindra izany amin'izao vaninandro izao. Fantatra mihitsy aza fa raha ny vola atobaka ao amin'ny fikarohana ny amin'ny zavatra any ivelan'ny habakabaka misy atsika no alefa eto amin'ity planeta tany ity ka entina mamany olan'ny fahantrana sy ny fahasahiranana misy eo amin'ny fiainan zanak'olombelona, dia ho foana tanteraka ny fahantrana. Tsy hisy olona mahantra intsony satria vola antapitrisany maromaro no laniana ao anatin'ny fotoana izay nisy hatramin'ny voahan'ny fonjan-kevitra hafahafa teo amin'ireo manam-pahaizana. Tao anatin'ny 200 taona tokoa mantsy dia betsaka ireo manam-pahaizana no nilaza fa
ny olombelona na ny zavatra manodidina rehetra dia tonga tamin'ny alalan'ny kisendrasendra. Mo toy izany tokoa ve no ny avintsika, mo toy izany tokoa ve no mampisy antsika. Nalefa ireo fikarohana isan-karazany tao anatin'ireny laboratoara ireny, nalefa ny fikarohana amin'ny fitrandrahana ireo karazana fatina olona efa nodomandry lasa mba hahafahana mijery ny amin'ny antsipiriany ADN ao anatin'izy ireny, ahafahana mikasaka hoe inona ny vahaolana ary inona ny mety ho fiandohan'ny taranak'olombelona sy izao voarin'isy rehetra izao. Nandeha tany amin'ny abakabaka isika tany amin'ny taona 1970 tany. Tamin'ny taona 1970 dia tonga teny amin'ny volana mihitsy aza ny taranak'olombelona. Vola maro no lany tamin'izany ry havana, ary vola maro izay nanatanterahana ny etapoetapon'ny olombelona. Zava-dehibe ny fikarohana, zava-dehibe ny fahalalana, satria ny soratra masina mihitsy no miteny izany manao hoe amin'dio ny fanananao rehetra mba hahazahoanao fahalalana. Ny soratra masina mihitsy no milaza izany, ary ny soratra masina ihany koa no manambara amintsika fa maro no azoto andinika ka hitombo fahalalana, araka ny voambara ao amin'ny Daniela 12:20. Marina izany rehetrarehetra izany, kanefa move izany dia ampy ilazana ny amin'ny fonjakevitra sy ny petrakevitra ambara fa toa zavapoana sy zavatra anofinofo sy anganongano ireo zavatra rehetra efa nambaratra efa iny. Ry hava-malala, voatsy ela izay no nisy fianakaviana mpanan-karena anankiray eto ambonin'ny tany niala teto amin'ity planeta tany ity, ary lasa nandeha nakany amin'ny abakabaka. 4 mianaka izy ireo no nandeha, lehilahy anankitelo ary vehivavy anankiray, niaraka tamin'ireo mpanamory. Nalefa nivoaka ny abakabaka misy atsika makany amin'ny erana ao amboniny abakabaka misy izao tany izao. Rehefa nandeha niodina nandritry ny fefakadiny izy ireo dia afa-po ary sany laza ny sasany tamin'ireo mpandefa tena zava-dehibe ny vitan'olombelona ary zavatra goavana, fivoarana ny avian'izany zavatra rehetra izany. Rehefa malala na miteny izany aza ireo manam-pahaizana, ireo manam-bola dia manana ny fanambarana lazainy ny tenin'Andriamanitra, manana ny fanambarana lazainy Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra tsy ho diso anjara amin'ny fanambarana izay lazainy ianao. Tian'Andriamanitra tsy ho diso anjara amin'ny zavatra ampahafantariny ianao. Teny tsotra no anambaran'ny soratra masina ny amin'ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Genesis 1:2 manao toy izao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Teny mazava sy tsotra no anambaran'ny soratra masina ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny fototeny hoe hary ao anatin'ny teny hoe nahary amin'ny teny malagasy dia entina anambarana ny fisian'ny zavatra anankiray naforona na noforonina, voapetraka ho hitan'ny maso, na hita sy ho azo ranesina sy ho tsapain'ny tanana avy tamin'ny alalan'ny zavatra tsy nisy tamin'ny fiandohany, zavatra tsy teo tamin'ny fiandohany. Andriamanitra dia milaza ary lazainy mazava tsara ao amin'io andalan-teny io fa nahary Andriamanitra, nahary tsy tamin'ny alalan'ny zavatra efa nisy fa nahary tamin'ny alalan'ny tsy nisy. Ny soratra masina dia milaza ary manambara mazava tsara ny fanambarana ao amin'ny Apokalipsy 4:1-12 ny tenin'ireo anjely izay mitoetra ao akaikin'Andriamanitra manao toy izao, manao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Ry havana, tiana ny manambara eto fa ny fiandohan'ny zavatra rehetra dia ny aia avy tamin'ny mpahary anankiray dia Andriamanitra izany. Andriamanitra no nanana ny sitrapo hamorona, eny ahahary mihitsy aza ary dia nisy izany. Ny soratra masina dia manambara mazava tsara ao amin'ny ny fanambarana ao amin'ny Salamo manao hoe ianao tomponay no nahary izany zavatra izany. Ao amin'ny soratra masina ihany koa dia ambarany sy lazainy amintsika ny fempotoana nandaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
eno ange ny fanambarana tsotra ao amin'ny Exodus 20:20 hoe izao no voalaza henemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ry hava-malala, betsaka ny fanambarana sy ny petrakevitra petraky reo manam-pahaizana mikasika ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Kanefa ny soratra masina dia milaza amin'ny teny fohy ny amin'ny tsotra indrindra azo ekena eo amin'ny sainan'ny maha-olombelona. Any Jehova ny tany sy izay rehetra ho aminy, ny mpanjaka Davida raha nanoratra ny Salamo 420 izy. Any Jehova ny tany rehetra sy izay rehetra ho aminy, sy ny mponina ao aminy. Dia izao no toy ny tsy hanohizany an'izany teny izany. Izy no nanorina azy tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Mazava ny fanambarana eto fa lazai ny tenin'Andriamanitra miariary sy akitsy rano fa Andriamanitra no nahary. Izao no tenin'i Jehova izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy sy namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay nanome fofonaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Izany fanambarana izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 2:7 izay toa milaza amintsika rehetrarehetra fa i Jehova na ilay Andriamanitra dia nametraka ny zavatra rehetra ho eo ambany fiahiny sy eo ambany fijeriny. Izy no nahary ary izy ihany koa no nandamina. Mety hitensika manao hoe inona no nampisy azy? Tsotra no avalin'ny soratra masina. Ny Salamo 73:7, 9 azafady, ny 9 sy ny 9 dia milaza tsotra ny amin'ny fisiny sy ny antony nampisy azy. Ny tenin'i Jehova no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amarony. Izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Mety anontany ahy ianao manao hoe ahoana no anekena izany? Nga tsy ampy reo fanadiadiana ara-tsiansa, tsy misy pirofo mazava ve azo anamarinana azy? Ry havana, ny soratra masina dia miteny tsotra ao amin'ny Hebreo 1:7. Miteny tsotra ny amin'ny valiteny tiako ampitaina aminao. Izao no fanambarana. Hebreo 1:7. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Ka izay hita maso dia natao avy tamin'ny tsy hita. Ry havana, avy tamin'ny tsy misy no nataon'Andriamanitra nisy. Iteny ianao manao hoe ahoana nanekena izany? Finoana, ry havana. Finoana no anekena izany. Te hiteny ary te hiantso ny fisainantsika rehetrarehetra. Eo amin'ny taranja matematika dia misy teny anankitelo sarobidy. Teny anankitelo sarobidy. Tolo-kevitra ny anankiray. Adika amin'ny teny frantsay hoe proposition. Ny faharoa dia hoe petrakevitra. Adika amin'ny teny frantsay hoe théorème. Ary ny fahatelo dia tsy asindratikany tamin'ny teny gasy fa nekena tamin'ny teny frantsay ny nampiasaina azy na tamin'ny fotoanany fanakasiana azy. Axiome. Inona no mahasamy hafa an'ireo zavatra tenitelo ireo? Ireo tenitelo ireo dia miresaka toy izao manao hoe ny tolo-kevitra dia mila fanaporofona, ny petrakevitra dia mila fanaporofona, fa ny axiome dia ekena tsy misy fanaporofona. Ry hava-malala, te hiteny aminao aho hoe raha lazaina fa avy tamin'ny kisendrasendra sy nipotra ho azy ny zavatra rehetra, dia tiako ny milaza aminao fa tolo-kevitra izany, tsisy olona afaka manaporofo izany. Mety ho petra-pevitra ihany koa angamba, kanefa tsisy afaka manaporofo izany. Fa ny aneken'ny matematika sy ny siansa azy dia hoe axiome izany. Izany hoe ekena fa tonga tamin'ny kisendrasendra ny zavatra rehetra. Ry havana, ny soratra masina dia miteny mazava tsara amintsika manao hoe finoana no ilazana
fa Andriamanitra no ariny lavatra rehetra. Tiako ny milaza aminao androany. Andriamanitra no namisy anao. Andriamanitra no nampisy ny zavatra manodidina anao. Ary Andriamanitra no mitazona ny zavatra rehetra eo anilanao. Misy fanambarana anankiray tiako lasaina aminao ity. Voalazan'ireo manam-pahaizana fa ny planeta 7 miodidina ny masoandro dia miodina tsy mitsahatra izany. Ary izao ny filazandro zareo. Ray anabon'ny 10 toraka 920 na hoe ray sur 10 puissance 126 no fafana na mitoejavatra mety isy ifandonan'ireo planeta 7 ireo. Rehefa malala ny filazana an'izany te izao, milaza ny manam-pahaizana fa tsy isy ny fifandonan'izy ireo. Tsarovy fa Andriamanitra mitazona izany. Tsarovy fa Andriamanitra no mampisy izany. Mety manana olana ianao amin'ny fiainanao. Misy teny lazaina ao amin'ny Jeremia manao toy izao manao hoe ny famindrampon'i Jehovah no tsy malandritra antsika ary vaovao isa-maraina izany. Fitomanina 7:22 zany andalateny izany. Izao ihany koa ny fanambarana amin'ny teny amin'ny Isaia 2:20. Izao efa niantso anao tamin'ny fahamarinana, tatana ny tananao hiaro anao hoy Andriamanitra. Rehefa malala, tsarovy fa eo anilanao Andriamanitra. Tsarovy fa eo akaikinao tokoa Andriamanitra. Mety teny ianao manao dia izany tokoa ve? Ry havana, tena izany tokoa, eo akaikinao Andriamanitra. Mety anontany ianao manao kisendrasendra ve? Tsy ary hava-malala. Misy Andriamanitra nampisy anao. Ko androany miantso anao Andriamanitra. Hoy izy aminao, anaka, atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly jerin'ny lako. Aoka ho endry ianao, hiaino ka hitombo saina, ary aoka ho manam-panahy azo fahendrena. Ny tompo anie hitahanao, izy anie hiay anao, izy hiazona anao. Andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Vavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Misaotra satria nampahafantarinao anay fa ianao nahary anay, nahary ny zavatra rehetra ianao, nampisy izao tontolo misy anay izao ianao, ary miazona izany hatramin'ny farany. Azon'ny fiainanay Andriamanitra. Raha sendra niady sarotro izay dia aoka atoky fa mitantana ny tananay ianao. Aoka izay hino fa eo mandrakariva ianao mamindra fo aminay. Koa raha amakivaky ny alina izay, amakivaky ny fiainanay indray izay, dia aoka ho arovanao, ahinao manokana ny amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa indray ry hava-malala, manasanao indray raha pitso amin'ny fotoana toy izao hiaraka eto indray isika rehetra. Anaraka aloha hevitra anankiray ao anatin'ity fandaharana ity. Mirary soa antsika mianakavy ho samy tahin'Andriamanitra ny isika rehetra.